Fampifaliana no androsoanao tokantranontsika rehetra tomboky lasy tomboky vavy amin'ity takariva ny talata izay rahantsika atao anatin'izao fandarana sahilasy zao. Fandarana sahilasy zao raha ny marina dia ny andro ny alarobia sy ny zoma no anarahantsika izany. Fa arak'izay fanoresahana omaly tany amin'ny fahitalavitra rahavavy dia misy fandarana manokana ary isaorana be deaibe ny MBS nanome izao sehatra izao ahafahantsika manao fandarana sahilasy zao manokana izay rahanao amin'ny tenako Lilira Farala mpanolotsaina tanàna Antananarivo fa irahana ihany koa amin'ny namana mpanolotsaina Clémence Raharnirina izay hiaraka n'olotra amiko ity fandarana ity androany sehatra iray ahafahandreo olona maneho ny fitarainany sy ny zavatra iveriny fa tsy zakany satria mihevitra izy ireo fa tsy misy miaino intsony ary dia ankasitrahana ny fiaraha-miasa amin'izao télévision zao manome anay mirahavavy an'ity sehatra ity ahafahana mivelatra ao anatin'izay. Miarabanao Clémence Raharnirina. Mirabanao namana Lilira Farala fa le miraba ihany koa an'ireo mpanaraka n'ity fandarana sahilasy zao amin'ity talata alina ity dia faly ihany koa mampiditra amintsika ny vahiny voalohany Lilira Farala izay horaisitsika amin'ity alina ity dia tsy iza izany fa Andriamatoa Ramamonjy Sozaki izay mpivarotra eny amin'ny esplanade Analakely eny. Mazava ho azy moa araka ny efa natsidiky Lilira Farala teo dia matoa miditra ao anatin'izao sehatra izao ary masamijoro miteny ato amin'ny ivon'ity fandarana sahilasy zao ity dia misy ny marary ary isan'ny iarany izay marary izay indrindra Andriamatoa Ramamonjy Sozaki matoa tonga eto amin'ity sehatra ray ity ka dia tsy andrelanga ma fa dia ometsika azy avy hatrany ny fitenenana. Mirabanao aloha voalohany indrindra Andriamatoa Sozaki ary raha fitinana dia hoe nisy zavatra niatra taminao inona izay zavatra niatra taminao zay ka mahatonga anao tapa-kevitra niakatra eto amin'ity fandarana ity androany. Voalohany indrindra dia miarabanao Clémence ary miarabanao Lili, miarabany DJ rehetrarehetra ao anatiny ihany koa. Misy tokoa ny hoe marary satria dia mpivarotra eny amoron-dalana moa ny tenako zao ary nisy fianakaviako ny arany izay atsinjay izay teny amin'ny esplanade Analakely. Dia io zany tsy hitako izay nitaraihana tamin'io satria raha netiko teny amin'ny lapan'ny tanàna izy io dia tsy mba nisy nandray anahy tao anatin'izay lapan'ny tanàna izay ka zay no nisaorako be da be anareo amin'ilay hoe sahy milaza amin'izao fandaharana izao dia tonga hitarainy ianao tany amin'ny lapan'ny tanàna fa tsy nisy mpiaino fa inona ilay zavatra nitranga marina fa nisy inona? Nitaraina tokoa dia tsisy nena zavatra nitranga zany dia ohatrohatran'izao ilay izy. Nisy moa ny mpiasa amin'ny fivondronana izay manala mpivarotra eny amin'ny moron'ny arabe ary rehefa manala mpivarotra izy dia manisaka no fanaony zareo hatramin'izay nefa tamin'ity ndray mitoraka ity zany dia tsy nandeha tamin'izay fahansahana zay fa tonga dia ny famonoana avy hatrany mihitsy no niatra tamin'ny teo amin'ilay tsenanay io dia izay no mahatonga n'le fitarainana ty tonga ty amin'ity sahy milaza zao ty. Tonga amin'ny famonoana hoy ianao avy hatrany ve dia tonga tamin'ny famonoana ilay mpiasa amin'ny fivondronana sa nisy antony kosa sao dia hoe nisy ihany ataontsika hoe etraketraka na nataony ilay fianakavianao ka nahatonga an'izay hoe fikasihan-tanan'izay tamin'ireo mpiasa amin'ny fivondronan'ireo? Zareo zany niteny mihitsy izy tamin'ny voalohany asory ty tsena ty dia ao anatin'ilay fandravanan'ilay tsena le vadiko ary rehefa tao anatin'ny fandravanan'ilay tsena le vadiko dia tsy andriny zareo le izy dia nisotominy narodany dia nisy entana kely zay teo mba mibatain'io zandry lahako dia rehefa mibatainy le entana dia iny avy hatrany iny tonga vao mibatany iny entana iny olona io tonga dia niaran'le famonoana avy hatrany fa tsy nisy resaka hoe zao na izao intsony. Nandeha rery ve izany mpiasan'ny fivondronana nanao ny famonoana izany sa nisy andiany niaraka taminy? Nisy olona maromaro moa zany zareo niaraka fa liriny tonga dia niditra anatin'ny famonoana avy hatrany toko. Vao marina fa tena mpiasan'ny fivondronana tokoa ve ireo olona ireo inona no anaporofonareo fa tena mpiasan'ny fivondronana ilay nahakasitanana ilay fianakaviana? Vao marina tokoa hoe mpiasan'ny fivondronana zareo satria ny mpiasan'ny fivondronana moa dia manao an'ireny zile kely ireny ary izy moa olona miserasera amintsika eo isan'andro. Mazava ho azy zany hoe fantatsika izy hoe mpiasa amin'ny fivondronana satria teo daholo ny rehetrarehetra ny talesy ny sefin'ny fivondronana ireo mpitarika. Manoloana indrindra izay zavatra nitranga izay rehefa nisy ny fikasihan-tanana inona ny zavatra nambaranareo tamin'iray mpiasan'ny commune zany izay nanao an'izay fandratrana izay
Niteny an'le chef zany, niteny an'le tale zany le vadiko hoe monsieur tale, zao ve de mbola jerena fotsiny zao ratra be zao de ny zavatra navaly moa de hoe inona no idirako, sady lasa moa zareo ony zany tao anatin'izay zavatra zay, ka zay ny tena mampalahelo anay hoe olona miaraka amin'ny tale ve, miaraka amin'ny chef ve mahita fandratrana olona iray de tsy mba samy teny hoe tsy fomity azo ataontsika zao zavatra izao fa ajanony zao fikasihan-tanan'olona izao, fa tokony hoe fanalana fotsiny de fanalana. Fa manana proof nareo ahafahana milaza fa tena naratra marina le avanareo ary naseho anareo any tale ve zany zavatra zany? Eny tompoko, manana proof tokoa izahay, ary efa naseho anay hatrany amin'ny lapan'ny tanàna izy io, ary nasefa olona maromaro moa niara nahita ihany koa, ary ny proof de ty netiko eto amanoloana antsika ity, izay proof tena mitohaka amin'ny tendany mihitsy izy ity. Ary olona io moa hatramin'izao tsika miresaka izao eto ambony plateau zao de mbola tsy afaka misakafo, fa seraingy no manana anazy anatin'ny sakafo. Inona no ahoana ny fahitanareo an'izany zavatra izay mianjady, satria izy ianao te hoe fianakavianao le niara nierisetra, ahoana ny hevitra fihetsem-ponareo ianareo iaran'le manana le havana maratra, fa nahoana ihany koa ny fomba fijerin'ireo mpivarotra namana manodidina izay nahitana izany tranga nahazo anareo zay maloana n'ity tranga ity? Mpivarotra manodidina miaraka moa zany de nalahelo tokoa izy zareo, na te hanampy anay ao anatin'izao zavatra misy zao zareo de matahotra an'le rankinina, tsy samy joro zareo hanampy anay amin'ity zavatra ity, anefa zay ka de tena marary aina izao mitaraina ity aminareo zao, ary zao tonga ety ambony plateau zao tena marary. Ary ny olona zany zay niteneniko moa zany andao aty mba hoentintsika any amin'ny lapan'ny tanàna izy ambasahana tsisy sa mandeha zareo am'le hoe rankinina, zay rankinina zay de mipetraka foana eo aminay mpivarotra amoron-dalana hoe nitahotra zany mipetraka eo aminay, tsisy sa mijoro ao anatin'ny fahamarinana zany ny olona, nefa ity zavatra miatra aminay ity de tokony hijoroana ao anatin'ny fahamarinana ary ifampilazana mba hoeniny be sy maro mbo tsy isiny ny antson'izay itsony, satria ny antsondray de tena mandeha mihitsy eny aminay mpivarotra. Mandeha mihitsy ny antson'izay ozy ianao teo nisy any fikasihan-tanana io, fa talohan'izay ve efa nisy ihany nietraketraka nataon'ireo mpiasan'ny commune taminareo sa sambany no tonga tamin'izao resaka hoe tonga de fikasihan-tanana avy hatramin'izao? Hatramin'izay angamba mbola tsy nisy mihitsy izay, fa ity indray mitoraka ity ny tena nahagaga sy nahavariana ary nahatalanjona ary nahavalaketraka tokoa hoe fa inona ny antony. Ahoana ny fandraisanareo an'izay? Miteny mantsika hoe commune de mitenyntsika hoe rafitra anankiray isan'ny tokony tena hoe fitaratra ary tokony mendrika, ary ny mpiasa ao anatin'izany commune urbaine Antananarivo zany ihany koa de tokony mandalana zany fahamendrehana izany. Ahoana ny fahitanareo amin'ny mampivarotra an'izay ataontsika hoe fihetsika tafahoatra nataon'ireo mpiasan'ny commune taminareo zay? Ia, ny commune tokoa moa de natao hoe homendrika ary natao hitarika koa ny commune, anefa tsy tao amin'izay ny zavatra nataony zareo, fa zavatra hafa tena tsy takatry ny sainay zany ty fihetsika nataony zareo indray mitoraka ity, ary tsy tena mbola tsy ny fahitanay hatramin'izay ela mivarotana teo amin'ny Analakely io, nanomboka tamin'ny taona 2000 ary hatramin'izao io de mpivarotra ny Analakely, mpivarotra Moronarabe, fa tsy mbola nisy izao fikasihan-tanana tena mamofady be ohatr'izao. Te ilaza ve zany ianao hoe misy fioaram-pefy ataon'ireo mpiasan'ny commune aminareo mpivarotra? Ie, ary tena misy tokoa ny fioaram-pefin'ireo mpiasan'ny commune aminay mpivarotra. Ny antony mahatonga an'izay de misy an'ity fitakiana resaka dimanjato ty, fitakiana zavazavatra hoe mba mameza kely, misy toana moa ianao zany tsy malafy ny tsena de tsy afaka ny anao an'izay hoe ty misy na ty misy, ary tsy iny zany tsy de nataontsika hatramin'izay hoe andao omena ty, andao omena dimanjato ty na omena 5000 ty, satria ty tsena ty mandoa aba, mandoa an'le ticket isan'andro, de tsy mba natao mihitsy zany zay, fa misy toana isaky ny semaine na ohatra zany. Ny anahy moa zany ny tena fanaoko de isaky ny taom-baovao, faran'ny taona sy ny taom-baovao, misy taona ndao mba hiaraka kely fanao tsinitsinina kely tsika any anatin'ny mba fisosotroana kely zany, satria moa lehilahy daholo miasa amin'ny fivondronana ary ny tena koa anatin'izay hoe lehilahy mbola ao anatin'ny fahatanorana izay. De rehefa tonga indray ny taom-baovao, misy indray ny fiarabana tratry ny taona, zay ny fanaovako miaradia amin'zareo zany hatramin'izay, de mifampiarahaba mihitsy tratry ny taona ndao na de miaraka foana zay.
fa tsy nisy an'ty dimanjato ty fa io mamitaky an'le dimanjato am'izao eo an-tsena io de olona zaza vao fa raha le olona le fivondroana efa taloha reny zany tsy manao an'izany atsika mihitsy izy fa reto zaza vao tsy mahalala fomba mangamba ny azoko ilazana anazy satria de tena zao kosa fe ny zavatra miseho. Tehiteny ve zany ianao hoe 500 ariary a dia nentina nandratrana? Zany mihitsy ny tena marina indrindra zany satria raha tsy nitaky an'le 500 ka tsy nahazo izy natonga an'io zavatra io. Fa raha nomeko le 500 i raha meny olona 500 izy zany de tsy nisy io zavatra io fa lasa namany akaiky ary ianao angambany. Ianareo anisany nazo fampanantenana be tamin'ny fotoana nisy ny fampelezan-kevitry ny ben'ny tanàna tamin'izany fotoana zany raha irotsaka hofidiana izy tena be dia be ny fampanantenana anisan'izany hoe omena toerana ianareo sy ny sisa herintaona zay no nitondrany ben'ny tanàna teo aiza ho aiza ny fahitanareo ny fiara-miasa aminy ny voatra sy ny atsara reny tsy iananareo mpivarotra ary de tena naomby tokoa le fanohanana nanohananareo sy nametrahanareo azy tamin'ny toerany. Sotra betsaka anao Lily, tsara fipetraka izany fanontanianao zany ary manitikitika anay tokoa satria de raha nisy tokoa ny fividianana fametrahana an'io ben'ny tanàna io de anisan'ireo mponina analakely rehetrarehetra ireo be horirika rehetrarehetra ireo vao mpivarotra zany satria tao anatin'ny velorano mihitsy de nipetraka izay hoe ianareo mpivarotra de ananganana tsena ary atao tsena manara-penitra hatramin'izao moa zay herintaona ny lasa tsy nihita akory izy zavatra hoe resaka mba omenanay mpivarotra eny amoron-dalana fa vao may ary ohatra miova tsy ao anatin'ny eritreretinay mihitsy le zavatra misy akehitriny. Ohatriny ahoana zay fiovana zay? Le fiovana zao de hoasorona ho ny mpivarotra de hoasorona eo amin'le toerana de hoasorona zany de aiza zany le plasy omenan'le mpivarotra raha miala eo amin'le toerana tokoa le mpivarotra ary io mametraka baraingana hoe raha miala eto tokoa moa tsika efa nisy taona matsy saika hoasorona mihitsy zay mpivarotra nanalakely de nisy taona nefa tsy haiko hoe inona ny antony hoe tsy nanasorany anazy angamba mety tsapany kosa hoe zay no nametraka azy teo amin'ny fitondrana de zay ngamba mbola mahatonga anay mipetraka eo amin'ny toerana ankehitriny fa zay zany manantena ny ben'ny tanàna mihitsy hoe anangana zay tsena manara-penitra ho anay zay mba ilanay an'izao sahotahotaka rehetrarehetra zao sy ny problème rehetrarehetra amin'ny tsena io fa zay afaka mandoa an'izay zavatra ho atao rehetrarehetra mombamomba ny tsena. Fa mbola tsy nisy mihitsy fampiatsona na fampivolinanareo indray rehefa tafapetraka amin'ny toerana izy hoe aiza ho aiza ny fanatanterahana an'ireny fampanantenana napetraka ireny? Hatreto aloha de mbola tsy nisy mihitsy zay fampiatsona sy fampanantonana zay angambany. Ka manoloana indrindra ny fahatongavanao eto moa zany Andriamatoa Ramamonjy Sozaky tonga eto ianao nitaraina nazavainao teo tamin'ny antsipiriana ny zavatra nahazo ny zodanao amin'ity resaka ataontsika hoe herisetra izay nampiara ny mpiasan'ny commune inona ny teny tianao ampitaina manoloana an'izay manoloana indrindra ny fiaraha-miasa ihany koa eo aminareo mpivarotra sy ny fiadidinana ny tanàn'Antananarivo amin'ny ankapobeny? Voalohany aloha de ty matsy mbola misy an'le trano viko sao lasa zareo any daholy trano vy sy mètre ary ny etam-barotra tao anatin'ireo de lasa ny any daholy hatramin'izao moa io de tsy mivarotra aloha hitanareo io ary zay nalany fotoana teny Analakely zay moa de vao may mba niady an'le mba hoe mba nanakely an'le toera le anazahoko an'le tsenako le trano viako sy le entanako hatramin'izao moa le izy moa zany mbola tsy nahenoko anina mihitsy na mba hoe fampiatsonana manokana de ny etaetako zany tompoko de ny mba amerenana an'ireo trano viako reo aloha sy ireo entanako reo de mba ametrahany zareo anahy eo amin'le toerana mihitsy hoe misy ngamba ny ataoko hoe adisoana afaka mifamela raha samy malagasy satria zay ny atondiantsika eto hiara iaina ary hiara ifamelona ary raha zay no mipetraka de eto milaza aminareo fa za zao mbola tsy nanao ininona tao amin'ny commune fa raha nisy ny adidina tao de mpanao ary mbola tsy mpanda ary zay mba iriko hoe mba tsotsotra ohatra zay daholo ny fiaraha-miaina ary ny atsipiko kely any amin'le fivondronana izay ty manao an'ity atsondray ity de mangataka aminareo ary zalahy fa tsisy mampetraka ela eto ambonin'ity tany ity fa 20 taona ihany nidiraka zay manana tombony amin'izay ozy ny ao anatin'ny baiboly de mahazo tombony lehibe tsy aleo ve fanaovana ny tsara ito ambonin'ny tany. Efa nisy ihany ianao teo ny fanatonanao teny anivon'ny commune urbaine Antananarivo nanao ny fangatahana an'ireo entana izay logiazana narirarira nefa ianao tao anatin'izay inona ny
teny tianao ho tenenina manoloana an'izay satria misy ilay ataontsika hoe karazana rivotra mitsoka amin'izao fotoana izao amin'le resaka hoe raha misy mitaraina tsy misy miaino zary lasa fomba fitenenana mihitsy raha moa le hoe misy miaino ve dia ianao manokana raha mamonjy sosaky misy an'izay ataontsika hoe rivotra mitsoka ho ao teo any anatin' ireny tambazotra-tserasera reny miantso an'ireo olona izay tratran'ny tranga toanao hoe ianao zao hiaran'ny tsy ianao moa zany fa ny fianakavianao hoe hiaran'ny antson'izay araka ny teneninao teo ahoana ny fahitanao an'ireny antso izay ataon'ny olona ny tambazotra-tserasera reny ary ianao manokana ve manoloana an'izao tranga mahazo anao zao vonina ihany koa hiara-dalana sy hiara ifanentana ao anatin'izay voalohany aloha dia ao anatin'le hoe ho an'ny olona tompony andraikitra ny taliantsena zany tokony izay olona tonga hitady resaka ao aminazy ao anaty birao tokony ho raisiny daholo mihitsy satria asiana hoe ty zanak'alafa ty zanak'alafa fa amin'ny birao zany angamba amiko dia natokana ho an'ny olona tsirairay avy indrindra ny asany zay hoe tsena zay marché dia tokony ho an'ny misokatra ho an'ny tsirairay mpivarotra tsirairay zay ka raha mba misy mpivarotra tonga eo aminareo dia zay tena maniry mba raiso an-tanany roa re izy dia aza ilikilika raha tsy sanatria hoe raha hoe mbola kolokolo no ifampidetavana ao anatin'ny birao oka re mba ho foanana zay ny angatahako sy iriko zany satria dia tena nampalahelo anahy raha ny fotoanako ny 2 andro fotsiny teo aminatin'ny lapan'ny tanàna io dia tena nalahelo sady tena nitomany raha mivoaka tao satria nasakafo atoandro ary oatsy ny hoanina fa hoe raha vao miala kely eto zao dia lazay mifanareo ny tsita teo nefa zay anina nefa zareo ngeo aka tena ao anaty birao hoe fa tsy mandray anay dia manoloana an'izay indrindra ary Zakira Mamonjy Soa matsiaro ianao fa tsy nenona zay moa le resaka teo hoe isika rehetra samy manao Facebook ary dia mahita misy fanentanana be no an'ireo olona zay tahaka anao mitaraina fa tsisy mpiaino manatona fa tsy misy mpandray dia misy io feo mandeha io iantsoantso ny olona sy ny sisa ianao manokana ve mahita hoe mety zany zavatra any ary anisana andray anjara amin'izany ve ianao satria zay zao ny revitra mandeha sy ny feo rehatra eto asa manahoana ianao satria ianao anatin'ilay tratrany tsindry azo lena sy tratrany tsy misy mpiaino araky ny voalazanao teo za moa zany vona matipadika an'le seraserana Facebook dia nahita an'io tokoa Lili ary rehefa nahita an'io dia ozy hoe tiako ngamba hevitra tena tsara indrindra ary natolotra ny tena ny ao ambony anahy koa izy ty fa za tsy dia mpanokatra Facebook matetika zany fa ohatrany sendra vao nanokatra mihitsy dia hitako tao mihitsy io zavatra io ary anisany ary tsy ampisalasalana mihitsy amilazanareo eto fa tena anisany amin'le 23 amin'ny 20 dia ho avy ny amany akaisy fisikirana no ampiasaiko zay ny fampiasako eny an-tsena fa kosa ho asoloko soufflé kosa aloha ary atoko soufflé ny ana amin'io mankasitraka ny namana Raha Mamonjy Soa nitondra an'izay etaeta nitondra an'izay marary azy teto anivon'ny fandaharana Sahilasao zay amin'ny fampandrosoana ny vahiny manaraka angamba dia omeko an'ny Lila Faralany fitenenana ya arak'izay fanampanantenaina moa dia tsy hijanona amin'ny sehatra anankiray isika fa zay rehetra tonga mitaraina ka azo omena sehatra dia omentsika anjara fitenena eto amin'ity fandarana ity avokoa solotena ihany zay amin'ireo mpivarotra rehetra zay anisany nomena fampanantenana fa matsiaro fa tsy enona sy tsy misy mpandray ankehitriny dia andao hiditra sehatra hafa kely indray ary sika amin'ny alalan'ity vahiny anankiray manaraka ity nalaza be tao ao le resaka hoe mahandro vato ny any anaty vilany raisitsika ampitiavana Andriamatoa Andrianatoandro Rodolphe izay tsy izy akory fa solotenan'ireo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly mazava loatra fa mikatona ny lalana ao anatin'ny ameana ara-pahasalamana ankehitriny ary ny faritra tsy afaka mifandray amin'ny faritra hafa miarabanao Rodolphe ary Andrianatoandro ary misaotra anao tonga mizara atao anatin'izao fandarana Sahilasao manokana izao miarabanao Lili ary miarabana koa Clamence tonga eto amin'ny Sahiflasy eto amin'ny MPS ary miaraba ny mpijery ny Sahiflasy eto amin'ny MPS ny tenako misaotra betraka satria tena faly satria marary ary zany marary zany dia tena hoe mila mitaraina ary rehefa mitaraina dia tsy ohatrany tsisy meno akeny tsy tonga eto solotena amin'ny mpanjara sy mpamily ao anatin'ny zotra nasional mampitohy any Antananarivo sy ny faritra ary tena izay ao anatin'ny zotra nasional raha misy ny zavatra miseho dia victime voalohany indrindra
raha malalatsika fa ny amiana ara-pahasalamana ny zavatra misy am'zay eto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona lasa ka mandraky tiany andraony ary misy ny tena marary anay mpandrarà sy mpamily am'izao fotoana Rodolphe Farandrena Tandro tena nanaitra be ny sain'ny mpanara-baovao na ny mpiserasera tany amin'ny tambazotra serasera ny fahitana an'le hoe mahandro vato tao anaty vilany. Azonao azavaina ve mahakasika an'izay aloha ho an'izay mety sy naraka an'ilay izy ihany koa nefa ny mba tiana io azy hoe inona ny tena hevitrareo tao ambadika izany zavatra any alohany ametrahany namako Clémence Rarinirina fanontaniana. Misaotra anao Lili am'izay fanontaniana izay. Eny marina tokoa satria ny sary no miteny ary nampitenenina mihitsiny eo hitan'ny olona izay mahafantatra ka mahare sy mahita fa ny zotra nasional ny mpiasa ao anatin'ny zotra nasional dia tadio fa mampiray amin'ny malagasy mampitoy ny firenena eto Madagasikara ary izay mpikirakira ataontsika hoe milina fanodinana any fiainan'ny malagasy foko 20 dia izay mahita isan'andro miara-miaina am'ireo ankehitriny nefa noho ny zavatra amiana ara-pahasalamana noho ny tsy fisina sy mibararanay dia nitarainy ary tamin'ny herintaona izay ary tena anisan'ny tena voalohany larany ary nanidiny trano voalohany ary namany farany ihany koa zany raha taty ao tamin'ny taona lasa nijerena ary raha nisy ny fitenenanay ny tenyireo filohan'ny coopérative ohatrany tsy nisy neno rehefa ny teny filohan'ny coopérative ny teny ihany koa izahay ary efa ny teny ihany koa izay ary niakatra tany amin'ny ministera mihitsy izay solo tena maromaro tao anatin'ny mpandrarà sy mpamily miaraka tamin'ny filoham-pirenena ary tsisy neno ihany koa hatreto aloha indrony sesy ankehitriny tonga amin'ny amiana ara-pahasalamana faharoa ndraika am'izao fotoana izao dia tena efa fahoriana tsy zakanay mpandrarà sy mpamily dia izay ny nanio ny hevitra an'ireny hoe nona izahay nona mampisehoinay ny teny sary miteny hoe vato nandrahoanay fako nandrahoanay sa inona izay tsy mikarama isam-bolana izay karamanay dia araky ny tomobilina mandeha isan'andro ny hinananay entinay milomanay mivady aman-janakay imbolana lasa izay tamin'ny herintaona tena nikatso tsisy fanampiana tsisy nieno ary tena tady fa lafo ny tao anatin'ny tokantrano ny akamaroan'ireo mpandrarà sy mpamily rehetrarehetra ireo namidy azo namidy mba tsy hahafaty ny tarandraky ny tena sy mivady aman-janaky ny tena mafy ihany koa ny zavatra nahazo ny rehetrarehetra satria dia tonga ny fotoana hoe amiana ara-pahasalamana ho aiza moa fa tsy maintsy mitady ny anyko anina ka izay zavatra azo atao rehetrarehetra ny ezahana satria nisy ny fanampiana ho an'ny rehetrarehetra iramin'ny Madagasikara sanatria miteny an'le fitenenina hoe ho ampivarotena ary ny nomena nefa izay mpikirakira ao anatin'ny fotoana tsy mahazo na hatana ariary nefa izay najanona izay hoe zany no ataontsika hoe mampitombo ny aretina raha mandeha afaka miasa zay nefa najanatra hoe noho ny amiana ara-pahasalamana dia sakanana ny fivezivezen'ny faritra iramin'ny Madagasikara. Mety manahoana ny ataontsika hoe fatiantoka nateraka izay le fisin'ny ameany izay ho anareo efa nyteny ihany ianao teo hoe nisy ny hatramin'ny famarotana ny tao atokantrano fa raha ny resaka ara-bola mihitsy zany satria misy idiran'ny resa-bola ity zavatra mianjady aminareo ity mety eo amin'ny ohatrinina eo isan'ny fatiantoka isan'andro ho an'ny tsy fiasana ho anareo eo anivon'ny sehatra miasa zany eo anivon'ny fitaterana amin'ny zotra nasionaly aminay lohatra ety Lili dia tatiana ny vola raha atao hoe safady Clémence Clémence zafady tompoko hita hoe ny vola miditra aminay isan'andro raha malasa tomobilina ray mpandrarà dia mahazo ray alina ariary raha mahazo ray alina ariary ka mifijanoanay nandritran'izay embolan'izay dia tady fa ny vavahomana tena tsisy ary tsy nidirana ary fatiantoka ray lavaka ho anay zany tao anatin'ny mpandrarà sy mpamily mihitsy zany iny embolana lasa teo aloha iny ary tena mafy ary hatramin'izao tsika miteny zao dia babena trosa ireo mpandrarà sy mpamily teo ankehitriny ary tena babena ary mbola ao an-damosiny mpandrarà sy ny anina nitsosa amin'izao fotoana zao nefa vao maika koa tonga ny amiany mbola inona indray anjady aminay mpandrarà sy mpamily isan'ny zavatra nitranga indrindrindra tamin'ireny ameana ara-pahasalamana andiany voalohany izay nodiavintsika teto Madagasikara ireny ary nanjady taminareo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly dia le hoe nisy mihitsy ny tamin'ny fiona niaraka tamin'ny ministra ny hoe filazana hoe mandana mamboly
nanahoana ny fandraisanareo anireny ataontsika hoe fanapahan-kevitra mora foana raisin'ny fitondram-panjakana manoloana ny fahasahiranana izay ninjata aminareo anivon'ny zotra nasionaly ireny. Marary taminay kotonra reny fitenenana ireny satria olombelona mitafy nosy rano tena. La samy olombelona mihinan-kanina mitafy nosy ra hoy a dia tsy tokony ho reny tokony ho tenenina fa tokony hoe inona ny vahaolana satria marary izahay mitaraina izahay tsy nahavahaolana nefa ny firisahana rehetrarehetra zay natao tamin'ny ambaratonga rehetrarehetra fa kosa ataontsika hoe valy tsy haiko zay filaza azy amintsika malagasy inona ny valy teny azonay tamin'izay fotoana zay fa hoe maninona raha-mambola any mba mivoatra rary daholo ary ataoko hoe voadona ny saina mampanahany tao anatin'ny mpitatitra sy mipandra rehetrarehetra tamin'ny fotoany anisan'ny vaovao nanintona ny sainy maro nivoaka tamina fahitalavitra frantsay omaly LCI ny hoe tonga ao frantsa ny variant brésilienne zany hoe 10 minitra de efa mahafaty de be dia be ny olona mitebiteby satria hatreto dia toa mbola misy ny sidina frantsa Madagasikara. Manahoana ny fahitanareo an'izay hoe ny sidina avy any ivelany maketo amena lalana afaka manao vol de rapatriement moa zany mentina ilazana azy fa ianareo le samy eto toerana tsy mahazo mifamezivezy isaky ny faritra ahoana ny fahitanareo an'izay fa etsy andaniny miteny ianareo hoe nanao fifampiresahana fa tsy misy miaindy io zay hoe misy kosa ve tolo-kevitra avy aminareo ary afahana ho tonga amin'ilay etaetanareo mba tsy hipetraka eo le mijanona tsy miasa ianareo fa mety misy ve tolo-kevitra afahanareo afaka miasa ihany kanefa voaja ny fepetra rehetra takina ao anatin'izay amianara-pahasalamana izay. Eo indrintsika lili eny tamin'ny aina manjery vahiny hoe efa tonga ao France ny Covid-19 brésilienne ankehitriny nefa mbola misy ny sidina fa any France ka tonga eto nefa tadidia fa ao anatin'ny 10 minitra 10 minitra dia fahafatesana ho an'ny olona anankiray tratrany io Covid-19 brésilienne io mahagaga anay mpitatitra tokoa satria raha izay tao anatin'ny garotera na eno zavatra petapeotra izay tao anatin'ny roa andro dia gaga izay hoe fa maninona ny sidina nabakabaka mbola mandeha ao ihany koa mbola misy ny hoe afaka manao testa 10 minitra dia mandeha fa maninona izahay mpitatitra tsy avela fa tonga dia confinement tanteraka izay zay afaka mame ny fepetra zay atao rehetrarehetra maninona koa izahay raha omena ny testa ataony hoe 24 heures 72 heures afaka amin'izay ahenana ihany koa ny mpandeha ao anatin'ny tomobile anankiray vonina zay nanahatra ny fepetra amin'ny miaina ara-pahasalamana rehetrarehetra ahafahanay izay ao anatin'ny garotera maki ary tena ataoko hoe azo lazaina hoe manaja tsara ny fenitra ara-pahasalamana satria vao miditra ny garotera ny mpanjifa ny voyageur dia efa tsy maintsy milatsaka ny tongotra anatin'le fanafody nasa tanana amin'ny savony mbola sina ny testa ny température dia avy eo mbola manositra gel ary mbola misy an'le fidiran'ora mijenareo amin'ny garotera makia misy an'le ohatra ny trano fidirana kely eo mbola misy an'le télévision mandeha courant iny mbola nanatiny any mbola ny arovava izahay mpandrara vao misy mihitsy mpandeha anankiray dia tena tonga dia entitra izahay satria izay ny toromarika meny coopérative président coopérative hoe izahantsika satria tsika mpitatitra ny olona makany amin'ny faritra ntsika voalohany premier responsable afaka ifea amin'ny zavatra rehetra tokony atao fepetra tokony apetraka amin'izay ankehitriny takinay mihitsy zany sokafy ny lalany mampitohana taninareo sy mifaritra fa ataony eny fepetra zay arana rehetrarehetra satria noho ny izahay mafy aminay nanjo sy ny tamin'ny herintaona sa ka raha mbola iampy ao anatin'ny herinandro telo herinandro zay nikatona ary tadidia fa tsisy anyko hoanina matoa nitarainy zay ary isoranay mihitsiny ankehitriny hiteny izahay tsy ny filohan'ny coopérative tsy ny hiteny ifizahay voarakitra tena hoe mafy tena marary izay mpitatitra ao anatin'ny mpandrara sy ny mpamily.
taoriana le etsika nataonareo farany teo tamin'le ray resaka hoe nandro vato iny ve efa mba nisy kosa ny ataontsika hoe fiatsoana nareo na fahatongavany tompona andraikitra eo anivon'ny fitondram-panjakana nanantona anareo na nampiantso anareo a mba hitondrana ijerena vahaolana miaraka sady miravoravo tanana fotsiny ny fitondram-panjakana malohana zavatra mianjady aminareo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly tamin'iny etsika nataonay aloha dia tao ny vita ny etsika nataonay araka Madagasikara dia nandeha indray tany arivan'iny nampiantso mpanao gazety teny amin'ny motel Lanosy ny filoana coopérative sy tompona andraikitra maro isan-karazany tao anatin'ny zotra nasionaly sy ny régionaly hoe alao miandry ny tenin'ny filoham-pirenena hoe ahoana ny valiny afatra nampitainay tamin'izareo amin'ny fitondram-panjakana mba efa isam-baratongany zavatra misy nefa ny andry anareo nefa inoko maromarina fa tsy nahafapo anareo zany fa napakevitra indray izay niraisin'ny filoham-pirenena nampitombona nalavaina 10 andro indray ilay ameana ara-pahasalamana ary tsy afaka miasa indray nareo mandritra ny 10 andro mbola mieritreritra ave nareo anivon'ny zotra nasionaly hoe mbola anatanteraka etsika fanairana ary mafimafy kokoa ve noho ny teo aloha manoloana n'izao tranga mianjady aminareo zao hatreto zany loha hatreto za miteny eto amplato zao adoana dia efa vonona izahay satria tia tsy kilalao-ntsony satria efa ny aina no mandeha anaraka raha ny tena marina zany a tsy ny aretina ntsony no afaty anay fa ny anoanana mitaraina izay hoa teniko ambonimbeny foana le hoe mitaraina amin'izao fotoana zao a misy ny zavatra efa ny vorenay mpandrarà ny ataon'ny président coopérative miezaka manao an'izay izy aloha any any amin'ny sehatra zay ihany fa izahay mihitsiny ao anatiny ataoko hoe milina mampiodina ao anatin'ny zotra nasional no tiana hitaraina faly ary zay maheno ny zavatra eninay zao vao maly ariva sanko maraina misy afaka hetsika atao amin'ny soma zao eno an'izay zay tsy maninona zany ary nizaka hiteny tamin'ny mpiara-miasa sy mpamily etsaretsy ary ho avy marobe zay hoe any amin'ny tompiatsonina misy anay tsirairay aby ary curerika ao nataonay raha-petraka indrainy hoe io sary miteny araka nefa zay nataonay ary isoranay an'izay zavatra erahana fiaraha-mietana satria ny fiarina rehetrarehetra dia efa manjary lasa fijaliana ankehitriny nefa noho ny amiana ara-pahasalamana dia efa vao maika mitombo andro amanalina ny fahoriana-mianjady amin'ny vahoaka rehetrarehetra ka indrindra ny sehatra ny sehatra fiarina rehetrarehetra zany a manana fijaliana indrindra izay ao anatin'ny fitaterana moa dia tatoky hoe victime voalohany indrindra le fandraisana anjara amin'izay antsoantso zay ve irahanareo rehetra amin'ny zotra nasionaly mientana toy ilay efa niteneninao teo hoe nisy ny etsika nataonareo tamin'le hoe nony izahay irahanareo rehetra mientana sa ny eto amin'ny faritra nalamanga ihany no anatanteraka izay rahanay mety atao amin'ny faritra nalamanga aloha voalohany indrindra ary ampitaina any amin'ny faritra ihany koa satria tsy afaka ifampifankahitana efampiteny fa mandeha amin'ny alalan'ny Facebook izahay teneninay daholo ny any amin'ny faritra teneny ihany koa ny eto amin'ny faritra rehetrarehetra ho an'ny mpitatitra rehetrarehetra ho an'ireo namako rehetrarehetra zay mpanaradia sy ao anatin'ny zotra nasional mpandrarà sy mpamily rehetrarehetra zany hoe ianareo zany Andriamatoa Rodolphe Farandre Natoandro efa natsapa fa tsisy mpiaino tao anatin'ny fitarainana rehetrarehetra efa natao ny tolo-kevitra tiana naroso fa tsy nisy nandray de mahita ve zany nareo hoe mety ny hetsika tahaka toy ny antsoantso tony ho anareo manokana mahomby ve ary mety ho renin'ny olona zay tiana iantefana ary lay fihetsika ataonareo raha nilaza ianareo teo hoe ampaneno kiririoka hoy ianao eny amin'ny maki sy ny sisa everinao fa ahomby ary ve zay zavatra zay ary ianareo zany dia tena manoana tanteraka ny hetsika tahaka itony tena saranay ary misy an'izay zavatra zay satria izay to tsisy neno ary tonga dia rahanay metana amin'ny vahoaka mihitsiny ary vonona izahay satria ny aretina efa mandoza aveo koa ny zavatra miseho mianjady amin'ny tsirarisa tokantrano efa mafy dia mafy ary efa miatra amin'ny taolana efa miatra amin'ny akalana ny taolana zay le fitenena ka ry zay vonona ary tena mety mihitsiny zany ary isaoranay ihany koa satria ahafahanay miteny tao plateau ohatra zao ary ana mafisana avy dia avy mihitsiny hoe bon mitsoroa amin'izay ary sahia miteny fa sa tapenam-bava mankasitraka anao Andriamatoa Randrenatoandro Rodolphe izay tonga ny vahiny tato anatin'ny fandarana sahila zao tamin'ity alina ity hiditra amin'ny vahiny manaraka angambitsika Ramatoa Lily Rafaralahy dia apetrako aminao ny fampidirana izay vahintsika manaraka amin'ity alina ity zay
ia misaotra anao Clémence arary ny rina ankasitratsika tokoa ry zareo solotena avy ao amin'ny mpitatitra zotra nasionaly izay tena afaka naneho ny heviny ary izay moa no isaorantsika be dia be ny fisiany sehatra fiara-miasa tahaka izao ankasitrana manokana ny fahitalavitra MPS satria fotoana ahafahana tena mizara sy maneho izay heverina fa feo tsy mba azo ny hafa ny renesina hatramin'izay itony sehatra itony. Resaka anankiray izay tena mitana ny sainy maro ary matetika voaresaka sy hita foana alahiny eny amin'ny gazety rehetra eny ny resaka taxi ary dia solotena avy amin'izany mpamily fiarakaretsaka izany tokoa no hiaraka amintsika eto androany ny vahintsika voalohany Andrianirina Albin izay mpamily mpikambana eo anivon'ny fikambanana taxi Antananarivo renivohitra miarabanao tonga soa atao anatin'izao fandarana Sahila izao manokana izao. Dia miarabanao Lily, dia miaraba ihany koa ny mpijery ny fahitalavitra MPS. Ia, vahintsika faharoa Andrema efa mibalika tsara fantatra ihany koa fa mpamily eo anivon'izay fikambanana taxi eto Antananarivo renivohitra izay faly mandray anao ato anatin'ity fandarana ity. Ia, dia faly miarabanao Lily fary miaraban'ny sika vahoaka malagasy mijery izao fandarana izao ary mirary soantsika tsany mba hatratra amin'ny farany ahafantarantsika ny tena zava-misy sy marina iainan'ny vahoaka malagasy. Fanontaniana avy hatrany manaitra ny saina vao mahita anareo hoe taxi. Raha misy angamba ny olona nivory matetika tamin'ny mpitondra ankehitriny eo anivon'ny fiadinan'ny tanàna Antananarivo dia ianareo. Raha misy ny nanoana sy nanao izay hipetrahany teo dia ianareo. Ohatran'ny te hametra-panontaniana hoe be dia be ny fanomezany tokony mena anareo ary mino fa noho ireny ny antony nanoana anareo tamin'izany fotoana izany eritaona aty aoriana. Afa-po ve ianareo? Aiza ho aiza ny fandrosin'ny toetra raha? Tonga dia valiny mahitsy ngamba no meko anao Lily, tsy afa-po zay. Satria be dia be zany no raha azo atao hoe ny deal ny fanaovana. Nanomboka tany amin'ny PK0 tamin'ny mbola resaka fanomanana ny propagande dia be dia be ny zavatra ny fanarana tany hatramin'izao tsisy tanteraka. Ho tenenina ihany moa zany izay rehefa avy eo izay zavatra rehetrarehetra zay. Ia, ahoana ny Ombako manana ny teny namana hoe tsy afa-po zay satria raha izay fampanantenana izay aloha ny resahana dia tsisy tanteraka izy hatreto ary tsisy miatraika amin'ny fiainana mihitsy azy fa to lasa ambava fotsiny ihany le izy. Raha dinianay ary ankehitriny dia ohatrany hoe rehefa tonga amin'ny toerany ny olona anankiray dia adininy izay malahelo zay satria lasa tohatra fiakarana fotsiny ihany ve izahay amin'ny zavatra tahaka ireny. Ary lasa mampalahelo le izy satria lasa iainan'ny olona maro zany. Lasa totohatra fiakarana tokoa ve no majinika tahaka anay izay misehatra amin'ny asan'ny taxi. Ka rehefa tonga amin'ny toerana anankiray ny olona izay nitohananay avy eo izahay voadaka. So izahay mangasiasy. Matsiaro voadaka, mangasiasy ianareo, mangayay ianareo. Fa inafy moa le fampanantenany anisan'ny zavatra anankiray nanaitra ny sain'ny mpanara-baovao ohatra aloha ny resaka tamin'izany fotoana izany resaka fourrière izay tena ohatra nisy fiovana be tao anatiny tao ianareo angamba ny everiko hoe tsara toerana afaka manazava misimisy kokoa hoe fa nanahoana moa ny fiovan'zavatra tao araky ny nampanantenana ve ary zakanareo ve zany zavatra zany mba tia ny mpanara-baovao ho fantatra ny antsipiriany makasika ny fiovana makasika ny fourrière zay. Raha ny fourrière no resantsika dia rehefa nisy dinika ny voaka tao navoaka ny mera dia navoaka tamin'ny alalan'ny taratasy dia tena midangana be tokoa ny fourrière. Zany tsy mifanahtsahana tsony amin'ny fiainany tsy ny taxi irery ihany akory ny aran'ny fourrière fa izay rehetra mampiasa fiara ka mifamezivezy eto Antananarivo dia mety ho tratran'izany fourrière zany avokoa fa tsy hoe ny taxi irery ihany. Tsy zaka satria raha tamin'izany voanivoaka le filazana dia tonga tany amin'ny hoe roa tapitrisa ariary. Zao izy no en'ny farany teo hoe narany 5 andro tafakatra eo amin'ny 4 millions mahery kely eo. Franc. Ahoana moa no azakanay taxi an'izany? Na ahoana no azakan'ny mpampiasa fiara rehetrarehetra an'izany? Mikarama ohatrinona avy mipiasa. Raha atao hoe nataontsika mpiasa-panjakana ary mety tsy azakan'izany. Karama ohatrina moa mpiasa-panjakana raha mara fiara ray izy ka tratra ny fourrière move ho zakany tokoa zany. Ary zay mahatonga anay manao an'izao miezaka raha narian'izao antsoantso dia manantony zay mitarainy zay satria marary zay tsy ho zakanay zany. Mety amidy mihitsy ve zany ny fiara andohavana ny fourrière mety ho tonga amin'izany.
fa anisan'ny nampimenomenina anareo koa Albin le resaka hoe le antony mahatonga le fourrière mihitsy mino aho fa azo ifampizarantsika ampijery zany hoe tohatra ny lasa
zavatra tsy misy dikany akory dia efa azonan'izay sasy zay marina tokoa zany voalazanao zany Lily zavatra tsisy dikany tokoa satria zao le izy zany a raha ny tokony ho lalàna misy tokony omena eny an-tana amin'ny mpamily tsirairay avy hoe reto antony reto a mahatonga ny fourrière tsy manana an'izany nefa amin'ny mpamily tsy manana an'izany dia eo rehefa misakana amin'ny polisy surtout mariako etona ny polisy municipal fa zay tia nytenenina anao eo mety ianao mety misy manakany ianao ohatra mpandeha taxi mantsiny tsisy toerana hoe etsy any izy manakana na etsy any izy manakana fa eny amin'izay toerana tiany anakanana izy dia manakana ka raha sendra misy polisy eo ohatra azo nytenenina mihitsy hoe fa manino ianao mijanona eto na malalaka ary ny toerana ianao moa zany chauffeur nanao auto-école ianao mafantatra hoe etsy toerana tsy azo ijanonana eto toerana tsy azo ijanonana ny fantatrao zany hoe toerana mampidi-doza tsy azo ijanonana fa natseny amin'ireny toerana mampidi-doza ireny ary ianao mijanona maka olona rehefa ho avy izy dia azo nytenenina mihitsy hoe tsy toerana fijanonanao eto fourrière ianao tsy afaka ny anazava hoe fa maninona moa ny fourrière fa rehefa zay zany nytenenina dia fourrière ka fatatsika no tsika zay foana zany ny toetsain'ny za tsy miteny hoe polisy rehetra fa io moa zany hoe sonjo ray loasa tsy ilozan'izay amarary fa dia misy polisy manao an'izany tokoa fa anisan'ny fantatra ihany koa mantsy hoe ohatra hoe ny tsy fahavitana mutation ohatra dia efa antony anankiray azonao an'izany fourrière izany be dia be moa zany ny antotanisa mandeha izay tena mampanontany tena tokoa hoe mamaly ny etaentanareo sy arak'izay nantenainareo tamin'ny fotoana nametrahana azy teo ve izany zavatra rehetra zany nampanantenaina koa raha tsy diso any hoe tsy andoavam-bola ny resaka changement de matériel manao hoana aiza ho aiza zany amin'izao tena tanteraka ve ary efa misitraka an'izany ve zany ianareo le resaka mutation aloha ny raisiko voalohany nilaza mihitsy ny be ny tanàna tamin'ny PK0 hoe tsy aka vola amin'ny taxi tsy aka vola amin'ny taxi ny droit na mutation tamin'izany 35 000 ariary 10,000 sy 3 alina ariary amin'izao nefa ohatrinona hoe ianao 400 000 ariary folo eny mahery dia ataovy ny kady tsotsotra hoe le taxi ve zany tena mahazo vola be sa ohatra ny ahoana ny fidiram-bola ny taxi no angalana an'izany anaovana mutation zany no antony tsy mahavita mutation nge miampiny hoe tafiditrano ny dossier anao miverena amin'izao tongava amin'izao makasary miverena indray amin'izao mbola tsy vita ihany le mutation nefa zany ve dia anasazinana hoe tonga dia fourrière indray ianao avy eo dia manomana n'ilay vola 4 millions 250 dia aiza ihany zany ny ainan'le taxi dia toy izany koa ny changement de matériel raha na manokana zao za mpitatana ny tanàna raha resaka changement de matériel zany entina anatsarana le fitaterana zany tokony tsy asiako olana raha ohatra hoe tonga le olona maraina hoe anao changement de matériel aiza ny dossier reto aiza ny fiara présenté ity ny fiara ny lonany teo aloha tokony tonga dia mailaka be mihitsy manao an'izany satria entina anatsarana le fitaovana zany zavatra zany nefa ny zay zavatra mandeha moa zany amin'ny commune dia ohatrany hoe compliqué daholy zay zavatra rehetrarehetra ataonao ao zakanareo sa tsy zakanareo tsy zaka aloha tena mpatsorana ny tenena hoe tsy zaka le izy fa tokony mba isy fandaniana kely ihany zany fa tsy resaka atao dia ohatrany hoe lasa fitadiavam-bola zany le taxi nefa ny teniny hoe za tsy aka vola aminareo taxi mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra nyresahana ka zay nanontany ianao tamin'ny voalohany hoe afa-povy ianareo dia zay ny tonga dia niteny anao kana hoe zany hoe tehiteny ve zany ianareo hoe tena tsy mitazona ny teny nomena ny izay indrindra tsy mitazona ny teny nomena zany ny be ny tanàna ankehitriny mibalika tsara anisany nyresahana be le resaka licence numérique aiza ho aiza tokoa momba n'izy iny raha tsy diso manodidina ny 707 ianareo taxi ampimasahana anareo rehetra tokoa ve zany lay izay fanovana zay aiza ho aiza ny fandrosiny zany ianareo rehetra ve no efa manana sy misitraka an'izany ankehitriny momba ny resaka licence numérique zany zao dia mampalahelo satria miato ohatreo indray le izy izay zany no ahitana hoe kinangananga kitoto ny amin'ny fitantanana ny tanana Tananarivo tokony efa fantatry ny mpitondra hatrany amboalohany ny isan'ny taxi
ahafahany nametraka ny isan'ny karta numerika iny mba tsy sy ny olana tahaka izao. Inona le olana? Ny olana zao am'izao fotoana zao de atonga any ianao a de tsisy karta mivoaka fa mahazo récépissé kely ianao. Le récépissé indray nasa entina mitondra fiara, raha vao entina mitondra fiara indray nefa le récépissé a de tsy manaiky indray ny police municipale raha vao mahita an'le récépissé. Lasa olana be le izy ary lasa mampalahelo satria raha ao anatin'ny amehana tahaka zao sika lasa tratran'izany vao mainka tsy afaka miasa ianao satria lazaina fa tsy ara-dalàna. Izy zany tsy maha-ara-dalàna le izy, tsy ny taxi iny tsy teo ara-dalàna fa ny avao amin'ny fitantanana no tsy maha-ara-dalàna le izy. Tokony ho tomombana hatrany am-boloha raha fantany hoe 7800 taxi tokony mihoatra raha ohatra raha zahako ny teo amin'ny toerana tokony mihoatra kely ny nataoko mba hisinera sendra nisy fahaverezana, hisy fanoloana na tahaka an'izany de tokony manana fiomanana tahaka izao foana. Zany hoe tsy ampy mihitsy ny teo am-pelantanana de be deaibe aminareo mbola tsy nahazo sa ve mbola tsisy nahazo mihitsy sa ampahany manahoana aminareo no efa nahazo? Vitsy de vitsy nahazo, zay ny azoko tenenina. Ny chiffre exact tsy eto an-tranako fa vitsy de vitsy ary maro mbola mitaraina ankehitriny. Za manokana tao anatin'ny membre ny CSSTO tamin'ny voalohany fa noho ny fahitako ny tsy fahatomombanana tao anatin'izy io lasa misy tsindry de nametra-pialana ako aminah manokana tsy mety amiko zany atao hoe ameny no toerana anankiray isehatra amin'ny zavatra anankiray nefa tsy manjaka akory ny hevitrao rehefa avy eo fa le teny avy any ambony sy le baiko avy any ambony tsy maintsy rahanao nametra-pialana ary ankehitriny de mbola mitaraina ty amiko ny akamaroan'ny mpisehatra amin'ny taxi manahoana ny licence manahoana tsy vita ny licence ny olona mitaraina ny olona bloqué any licence ankehitriny lasa tsy afaka miasa ny akamaroan'ny taxi ary mampalahelo zany zavatra zany. Misy atra somary manahirana kely ihany mantsy amin'ny resaka ao satria asa tsy mitompo teny fantatra akory fa hoy aho hoe mandeha be le resaka bus classe am'izao asa so de mety misy kajy mifanaraka amin'izany ve ohatra ny tsy fahampiny reto licence numérique zay zaraina nefa tsy ampy anisany eo am-pelantanana etsy andanin'izay mba tiako resahanareo kely koa mahakasika an'le eo le bus classe fa le resaka taxi moto zany satria mahabe resaka be izy io ary ho anareo manokana aloha mba hazava ampijery hoe fa inona moa zany mahatonga anareo tsy manaiky an'izy io ohatra nefa miezaka mitady lalana zareo hiditra amin'ny ara-dalàna ary ohatra ny mitady isokatra zany manahoana no fiatraikan'izay aminareo sy ny sisa. Inona no azo fampizaranao mahakasika an'izay Albin? Iverenao kely le licence numérique. Iverenao kely iny zany ny tsy fampian'le carte numérique aloha zany tsy fantatrana hoe misy eritreritra élimination na ahoany izy nefa ny teny hoe tsisy ny élimination tsy fantatro iny ataoko fanontaniana mipetraka ho andry zareo zany iny. Ny eo amin'le taxi moto ndray tena io zany ny tena marary anay am'izao le mpandeha taxi efa tena vitsy azo isana amin'ny ratsan-tanana fanafodin'ny dokotera azo ry zala sasany ray maraina ray atoandro ray ariva indraindray ray maraina ray ariva ary amin'io karama efa tsy haiko 25 000 ny course minimum mbola hidivan'ny olona 20 000 ny 20 000 francs ohatrina nefa lasantsy ray litatra mbola 20 500 francs amin'io de ianao zany mbola manana adversaire taxi moto ihany koa izay tsy ara-dalàna hoy aho satria nahoana voalohany indrindra aloha tsy mara-dalàna sy tsy manana taratasy izy. Faharoa manaraka an'izay am'izao resaka amehana ara-pahasalamana zao teneniny izahay hoe nareo tsy mitondra olona afa-tsy telo ray amin'ny devant de roa amin'ny banquet derrière fa ny taxi moto 2 places maximum moto tsisy ny elanelana nefa zay le nanaovana anay hoe olona telo ihany no azonareo entina ny mpitaingina moto tsy maintsy amikotra le mpitondra eo amin'ny mamikotra an'iny izy raha efa nisy olona netiny teo aloha ka voan'ny covid na mikotra an'iny le olona le mpitondra iny de vo zany le olona entina na koa le olona mpitondra mihitsy ny voan'ny covid de ahoana zay zany resaka eo amin'le covid zay fa telo manaraka an'izay hoe mamorona asa ozy ry zareo taxi moto io satria ry zareo zany efa mandondona any amin'ny commune sy any na mitady lalana
hoe ahoana ny ampanarahana lalàna nyty asanay ity de zay ny tenin zareo hoe mamorona asa izahay am'izao tsy fisina asa zao mamorona asa ianareo oy mamorona asa ianareo fa mangalatra ny asanay kosa araka le fitenenana hoe déshabiller Paul pour habiller Pierre de aiza zany izahay raha ny taxi ray miasa toandro miasa alina chauffeur roa zany ny taxi ray manembady amanjanaka reo ohatra hoe mamelona fianakaviana 5 ny chauffeur ray amin'iny tomobile ray zany mamelona olona 10 atao fois 7800 de raha zay zany no ohatra hoe very asa reo taxi 7800 olona firy zany no tsy manana hoanina aloha tonga de tsoroko am'izay tsy manana hoanina satria ny taxi ange tsy mba afaka hoe matoa zany efa io ny asany ny professionnel koa de efa io ny asany de io nataony tsara io ny atsainy tsara tsy afaka ny anao asa hafa hoe asa anao vadina sarifa rehefa io de io ny asany ianareo aloha azo lazaina hoe anisan'ny manana tombony ihany satria voaviny raisitsika teo ohatra ny mpitatitra ao mizotra nasionaly zay tena tsy mahazo miasa fa ianareo aloha afaka miasa zay kosa aloha mila ikatsika fa ny ray faharoa ihany koa de zao hoe nanaitra ny maro koa le hoe lasa miena ny stationnement ana taxi tohatra ny maromaro amin'izy ireo no foanana tena miavitsy de vitsy reny toeran-dreny mahita an'izany zavatra any fa ianareo tena hoe mety sy rariny ary mety aminareo ve zany situation zany fa ny anankiray ihany koa hoe miasinareo anatin'ny amianara-pahasalamana mba tena mipetraka amin'ny tokony ho izy ve ny resaka désinfectation satria mabe resaka be io manaki antsika ny taxi moto hoe tsisy elanelana mamindra aretina sy ny sisa fa ianareo ve tena afaka manome antoka ary ampy ve ny enti-manana omenanareo sy anampinanareo afahanareo miditra amin'izay hoe tena araky ny tokony ho izy ny désinfectation atao amin'ireo fiarakaretsaka ampiasainareo ireo mibalika tsara raisiko le hoe stationnement fampanantenana fampanantenana tany amboloha mihitsy zany vao nandeha ny propagande de mena stationnement daholinareo tsy mijalonareo rehefa zany tonga eo mahazo stationnement tsy tanteraka zany ary mampalahelo ary ankehitriny de miena indray nisan'ny stationnement raha folo ny teo taloha de lasa enina ankehitriny nefa zao nao ka ho tsarovana fa iny stationnement folo iny tobile roapolo farafakelo ny miasa amin'iny zany hoe mandeha indray de misolo indray mandeha indray de misolo indray zany efa sahirana ary zany am'le folo tokony hitombo hoe tokony ho fantatra zany hoe roapolo ny eto de tokony tonga de mba mahazo roapolo zay ary nampanantenainanareo tena nampanantenaina mihitsy le izy zay ny teneniko anao te lasa mampalahelo le izy satria lasa kopakambava fotsiny hany lasa fanampanantenana pokaty fotsiny hany de mampalahelo maro zao ny namana ankehitriny lasa tsy afaka miaingy avy any amin'ny toerana misy azy tsony satria lasa miena efatra anisan'ny toerana azo esany nefa ny tobile miasa eo 5 lany lasantsy fotsiny zany ianao satria mbola misy raiky amby 20 iodikodina fotsiny hitady plasy eo zany de efa hoe fampanantenana tena mampalahelo anay zany ny faharoa de ny hoe désinfection miresaka ny désinfection anao de isan'ny mampimenmenina ny taxi ihany koa io vitsy ny toerana omenanay toerana anankiroa zao ny tena fantatra mazava de Ambojatova sy Coliseum ny taxi nefa tsy Ambojatova sy Coliseum ihany no miasa fa misy avy any Vato misy avy any Andoranfotsy misy avy any Ambomangakely misy lavitra avy any Itosy raha tsy mahita oloreny andeha akaty zany de tsy afaka anao an'le désinfection de lasa sahirana zay efa namesosikevitra ihany zay zarao na izany ary nefa izay tsy manao atsirambana kosa fa miezaka izay manaja ny fepetra rehetra ny amin'ny amiana ara-pahasalamana manadio fa mangataka kosa zay fanatonana ho an'ireny namana ireny farafaratsy ny any amin'ny vato tokony mba misy ohatra iny andranomenana iny ambopao sahirana ny namanay akatra tia Tananarivo lasantsona hotsinina zany le retour amboa ivato makaty aty amin'ny Coliseum na aty Ambojatova tena sahirana izay mangataka zany zay raha azonao atao monsieur le maire zarao isaky ny taxi ohatran'izay na zay koa range miasa am'izao tena mitandriny zay ko nge mba matahotra zay ko nge tena mba miezaka fantatra zany am'izao amiana zao miezaka ny tsirairay avy ka raha misy reny zavatra tsy tokony anahirana aza sarotona fa zaraina fotsiny le izy de miezaka ny taxi manaja zany za mahita taxi maro manaja an'zany miezaka
eny fa na de tsy ary de miezaka satria raha vao tsy manao an'iny de tapaka ny polisy indray aza ny carnet kelinao tsy nanao ianao de tapaka nay fourrière ny fourrière te fa fantatritsika ihany fa midangana sahirana zay raha mbola ho tratran'izany anapiko kely amin'izay ngamba ny verenako kely le fantaninao teo le hoe mikasika le bus classe nahita an'iny a de sady mime any a hoe bus classe ahoana moa hoe 7500 francs le fa maninona tsy natao 700 ohatra na 700 le prix any fa toa de natao hoe 500 inona ny antony mahatonga anao manao an'izay tolo-kevitra zay raha ianao no afaka raha izaho manokana eo aloha le nieritreritro ty hoe miezaka amony le taxi mihitsy ve zany hoe mandeha amin'ity nareo olona vitsiny ao anatiny tsara confortable 500 fotsiny nefa ny volalohanareo andeha taxi nareo ohatrinona ny volalohanareo zay nieritreritro ray de nefa nieritreritro ray indray nefany 500 ara mbola indraindray mbola divan'ny olona ny amin'ny ariray hoe mba ariray fotsiny ve maninona raha 300 na 400 na lohanay raha izay nieritreritry zareo hoe tena hoe anatsara le izy fa tsy entina aminona le taxi tsy fotoanany angambany zao fotoana fahasahiranana anie zao bus classe ahoana raha misy olona efatra ao atokantrano andeha ohatra hoe andre fanombojanahary analakely anto 7500 francs avy de zay aloha zay hoe amin'olo le taxi zany fa entiny hoe aty amin'le bus classe nefa za nefa nitsura amin'izay ihany koa satria sahirana ny olona ho azy tsy fotoanany bus classe zany zao hoe tsy fotoanany fanapahan-kevitra diso zany raha fitinona nresakareo amin'ny rahalahy de tsy zatra mandeha amin'ny laoniny mihitsy zany nareo moa teo namoaka le voambolana hoe mangayay mangasiasy tsy misy mpiainy tsy misy mpijery ianareo de isaorantsika moa toy ny fandarana toy manome sehatra atsika zany ahafahana maneo an'izay mahatery sy marary mangiry firy any anaty any fa hoy aho hoe raha zay ary ny resantsika rehetra manodidina ny taxi sy ny olany ny rehetrarehetra de hoy aho hoe de inona ary zany eritreretinareo atao hanao inonareo zany zao zay zany aloha zao zany efa malaza ny tambajozaserasera Facebook jery Facebook daholo ny olona malala vaovao na hita zay hoe antsoantso aminay zany occasion asaisira zany le hoe antsoantso afahanay maneho ny alahelonay ary miara-miombona am'ireo rehetra misehatra tratrany antso-jay tratrany tsy fisina tratrany fijaliana mihitsy ankehitriny tena fijaliana nge ny ainatsika ankehitriny na noanko hoanina ary manahirana kapoka amin'ny vary efa 700 manahirana be zany zavatra zany de narean'io zay de ary mbola manentana ihany koa ny namanay zay mbola hafa fa fotoanany zao fotoana zao ilazana mpitondra hoe tsy mety misy tsy mety de hiaraka zay hiaraka amin'ny namana rehetra zay hifanolo tanany zay satria miara marary aminay ihany koa reny raha lahanay daholo reny na ny any ampivoatra ny any amin'ny taxi be maro samy hafa de rahanay ombanay manana avokoa zany satria tena mijaly mivaoka ankehitriny raha ny hitantsika any amin'ny tambazotra serasera mantsy de efa mazava mihitsy hoe 13 aprily amin'ny 12 ratoandro le izy ho anareo taxi manokana zany alpin ohatrany ahoana ny endrika sehoany zay fiaraha-mientana satria mazava ny teny balika tsara teo hoe tena mankasitraka ianareo occasion asaisira hoy ianao fa hoe ahoana ary ny endrika isehoana hoe ianareo zany ianao inona amin'io fotoana io mampanenanjomary zay ngambany zay ny azonay atao zay ny fitaovana eo ampelantananay ataoko kosa angamba fa zavatra tsy sarotra zany ho any namana rehetra hoe mba rehefa tonga fotoana io ny olona sasany mety vely vilany tsy haiko mety tondra tamtam na mety tsoka sifflet fa ny atsika kosa zany io ny ampelantanantsika klaxonne ampy angambany zay kosa ampy anehoantsika le marary atsika angamba zay sy ho feraha-mientana amin'ny rehetra ya kasitrahana feno ianareo mirahalana naiky ny vahiny tato anatin'ity fandaharantsika ity izy mirahalaza vahintsika teo moa de tsy izy akory fa solotena n'ireo mpitondra taxi
mpitondra fiarakaretsaka mpamily fiarakaretsaka eto Antananarivo izay nitondra ny etaetany sy ny alahelony tao anatiny zany tsy fahatombanany fitantanana sy ny fitondrana eto Madagasikara zany. Efa maromaro ihany zay nandalo teo zay, nandalo teto ry zareo mpivarotra, nandalo teto ry zareo mpitatitra mizotra nasionaly nandalo teo ny taxi voavy nraisitsika teo de mbola misy sehatra anankiray farany raisitsika amin'ity arivo ity ary tena anisan'ny mangiry firy sy mitaraina mafy amin'izao fotoana izao de tsy iza akory fa zareo avy ao amin'ny sekoly tsy miankina isoloana Andriamatoa Jeanne Rarinivo tena eto anivontsika dia ho raisitsika ampitiavana izy ary ifampizara ihany koa izay rehetra mety hoe marary sy tokony ho zaraina ao anatiny zany sekoly tsy miankina zany. Miarabanao Jeanne tonga soa eto amin'ny plateau an'ny Sahila zao manokana amin'ity arivo ity. Miarabanao Lily de miarabanao Clémence fa miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa manaraka an'izao fandaharana Sahila zao ity. Entoko. Ya, ny fantaniana voalohany angambany dia marina tokoa matotona eto amin'ity plateau ity ianao Andriamatoa Jeanne dia misy marary. Nareo anivon'ny sekoly tsy miankina manokana iraha malala ny fanapa-kevitra izay ndraisin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe no alavaina ny vanim-potoana fialan-tsasatry ny Pasika. Misy ihany koa nefa ireo marary samihafa izay mianjady aminareo amin'izao fotoana izao misy ihany koa raha ny androany manokana, androany talata maraina dia misy koa fanambarana izay nataonao moa zany misolo tena n'ireo mpampianatra sy mpisetra rehetrarehetra ao anatin'izany sehatra sekoliny tsy miankina izany inona avokoa no azo ambara manoloana ny zavatra rehetrarehetra. Ya, misaotra anao Clémence fa manohy ny fisaorana aloha zany dia manohy ny fiarabana ihany koa ny teknisianina satria na hiteny eto ary nefa fahita lavitra nresana rehefa tsy ny teknisianina dia tsy tafitany amin'ny olona tokony aheno sy ahita ny zavatra zay olazainy eto satria amin'izao fotoana izao moa natao ny tontolony hainao manjery dia misy le hoe hainy vaky jery ny fomba fiteny ankehitriny fa tsy hainao manjery intsony satria tsy ny olona rehetra manana télé sy Facebook ary tsy ny olona rehetra no manana radio inoina fa dia mamaky gazety. Saorina anareo mpanao gazety nanasanay eto amin'ity plateau ny Sahila zao ity. Ny votoatin'ny fanambarana moa zany mazava ho azy fa dia fanamafisana ary fampantsiahivana ny fanambarana izay fanao tao tamin'ny 20 May 2024 sy tamin'ny 20 May 2024 ary ny 14 Aprily 2024 izay nataon'ireo namana any amin'ny faritry Toamasina. Ny fanambarana natao dia noho ny fisian'ny zavatra misy mianjady aminay aty amin'ny mpampianatra ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana sy ny sekoly indrindrindrindra satria ny sekoly no toy ny orinasa nay mpampianatra amin'izay hoe fanampiana ny fitondram-panjakana maefa izay mifandimby eo nizaniza hatramin'izay dia ny mpampianatra no nisan'ny hoe kitapo-tsaina nga namolavola ny olona tsiraray. Tsy teny hoe ifaninana amin'iza ny mpampianatra fa raha ny dokotera anankiray anie no manao ny tsy mety ataony dia mety mbola azo atao hoe marary ray no faty fa raha ny mpampianatra rehetra no manao ny tsy mety ataony dia tadio fa ny fierinena manontolo no potika satria be deaibe zany no toe-tsaina potika. Ny zavatra tianay ampitaina dia tsotra ao anatin'ny fangatahana sy ny fanambarana izay nataonay miendrika fangatahana ihany amin'ny fiantsonana amin'ny fifampidiniana ambony latabatra foana hoe tsy vita fitondram-panjakana samy rery zany ny fanabeazana zana-bahoaka eto amin'ity firenena ity. No izan'izy fa io aloha zany misy ankehitriny dia io no resahanay. Inona no mahatonga ny Jeanne miteny hoe tsy vita ny fitondram-panjakana rery azo azavaina misimisy kokoa ve? Ho azavaiko arak'izay tena tokony ho izy atakarany be sy ny maro azy angamba fa tsy hiditra loatra any amin'ny resaka teknika fa rehefa ho avy ny fotoana ilanareo amin'ny manaraka dia miako anareo indray ny données statistiques sy ny resaka texte de loi miregiran'izany resaka fampianaran'izany eto Madagasikara fa amaliko ny fanontanianao Lily mahakasika an'izay dia tsotra hoe ho anay ato amin'ny fiarahamientan'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana na miahitena no lazanay azy dia marary satria amin'izao fotoana izao dia mbola misy ny fitakiana hetra ny jirama manginy fotsiny mbola mandeha ihany ny lavaka tamin'iny fito volan'ny fihiboana tamin'ny heritaona iny mbola tsy mikatona akory raha raisitsika hoe fery dia tena hita hoe mbola manao hémorragie zay zany ny zavatra iainan'ny fampianarana amin'izao fotoana izao indrindra izahay mpampianatra ty amin'ny sekoly miahitena ny antony mahatonga nay nanao ny antso sy fampantsiahivana natonga nay nanao ny antso voalohaloha zany tamin'ny 1 May sy ny 2 May tamin'ny taondasa
de no tenina tompona andraikitra zay mbola miverina indray zao izy tamina tompona andraikitra anankiray ny teny tamin'ny vaovao-maly zay na tonga anay vao may tena manao antsola vafoana tsakijana ray tsy angina ntsony mandra-pivany olana tsy aty amin'ny sekoly tsy miankina satria na ny antony tamin'ireny fotoana ireny de nolazaina fa hoe tsy nitereninareo nanangana sekoly tsy miankina tsy nitereninareo a hiasany amin'ny sekoly tsy miankina nefa ministra amin'izany fotoana zany inge de mpiasa tamina privé koa fantatritsika zany nareo mpanao gazety afaka manao ny fanadidina makasika an'izany mitombona ve sa tsy mitombo zany zatra lazaiko zany ary zay de miteny ny zava-misy marina hitanay sainanay ary teo indrindra na tonga nay nitraotra sy ny teny hoe zany ve ny tompona andraikitra ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana sy fampianarana rehefa taty aoriana de nisy ny fifanantonana rehefa nisolo ministra vaovao nisy ny ministre intérim zay ny sahana ministère anankitelo de ny ministère ny enseignement supérieur de la chose scientifique am'izao ny ministère intérim tam'izany fotoana de ny tenako zao mihitsy ny resaka taminy tao amin'ny fanaovana ny passation tao amin'ny ministère ny éducation nationale de nazava ny resaka tamin'ny voalohany fa de nisy moa zany ny fampionana talohan'ny passation tamin'ny ministre ny enseignement ny SGM ministre enseignement supérieur fa saingy fandrahonana ny azo an'ireo directeur d'établissement namana hoe anareo zay manana fanambarana mendrika politika de hoe sorona ny habilitation ny tonga sany any ny tena hoe zany ve ny tenina ray aman-dreny ao anatina ministère lehibe anankiray misahana fanabeazana hoe mitaraina marary ianao de fandrahonana nomenanao iveriko fa tsy tenina olona tompona andraikitra zany fa tenina olona mamona ya iverenako kely le marary anareo izy ianao teo drenina ny tsy fandaovana hetra be de be am'izao ny olona mitaraina ny amin'ny resaka hetra io tsy ny sekoly rery ho anareo manokana ve misy antony manokana tokony hiangaran'ny fanjakana anareo amin'ny sehatra ny fampianarana ny amin'izay resaka tsy fandaovana hetra zay inona ny antony tsy mitomany fiangarana zay raha matoka Clémence fa ny antony mahatonga na somary namerina ny tantara kely teo ny antony natonga anay manao an'izao io fanambarana zao sy fiantsoantsoana zao de tsotra be noho izay zavatra nitranga zay sy izay teny zay ny anisan'ny napetsika sy namparary ny ambotsainay zay tsy olony fo fa olony saina satria mpanabe zay ny antony aloha inona am'izay mahatonga anay ankehitriny mitadiny hoe foany am'izay aloha hatreto ny fitakitakiana hetra satria tsy afaka misubvenir intsony ny établissement de foany koa ny fangalana ny resaka jirama satria inona moa zany no aloha eo ary tsy afaka mitaky écolage am'ray aman-dreny ny sekoly afana mampiodina ny sekoly amin'ny alalan'ny fandoavana ny karaha-mampampianatra no lay lavaka nateraka ny confinement fito volana tamin'ny taona lasa zao tsika zao miditra ao anatin'ny amianara-pahasalamana faharoa indray zany hoe fa hiditra ao anatin'ny fahafen'ny ray volana zany raha vao vita zany ny telo herinandro voalohany de mana zany zay hoe raha sanatria hiverina indray ny fito volana zay fa zay mihitsy ny zavatra tsy maintsy ho hitanay hoe mety mbola iombo mihoatra lavitra io zay ny zavatra iainanay karaha 10 taona ary ve zany vao tapitra ty karazana aretina ty ohatrany tamin'ny poliomyélite sy ny grippe AVR sy ny sisa maro ny karazana aretina nandalo teto amintsika resaky ny vaninandro ririnina de misy foana ny karazana aretina dikan'izay zany zay tsy miteny hoe engaro zay fa ampitovy io zo mpampianatra rehetra manerana Madagasikara afahany miatrika an'izany hoe fiboana na zay mety anarana itondran'ny fanjakana am'izay fipetrapetrany eo ary anisan'ny mampanaja an'izany ny mpampianatra satria nizaniza nitondra nyity fireneny ity de tadidio ka tsy ho adinoitsika fa ny mpampianatra foana ny lamolavola mpitondra teo nefa rehefa tonga ao amin'ny fitondrana mpitondra zay mifandimby hito aloha zany ny hitanay eto zany de tia nikianinay satria mahita tsy mety zay dikan'izay zany tsy tokony isy mihitsy mizana am'tsindriny ila amin'ny sekoly satria ny antony amaliko an'le fanontaniany Ramatoko Clémence teo de ny sekoly tsy miankina no anisan'ny manampy ny fitondram-panjakana amin'ny fanabeazana ny zana-bahoaka ary ny zanako mitondra fanjakana de any amin'ny privé daholo mianatra mba manao hoe nareo recensement 4% mpitondra fanjakana mianatra any amin'ny EPP na CEG na lycée na université amiko zany zavatra zany fiatsaram-belatsy rehefa tsy mety aminao fisokafan'ny sekoly tsy miankina de akatony daholo
de jerentsika hoe vita ny fitondram-panjakana samby rery hoe fanabiazana zanam-bahoaka fa matoa tsy manana ny capacité d'accueil amin'ny infrastructure na ataoko hoe resaka recrutement fotsiny ara ny fanjakana de tokony hisaotra an'Andriamanitra hoe mbola misy ny olona manana bonne initiative anokatra sekoly sy ny mpampianatra ny amin'ny sehatry ny tsy miakina anabe ny zanam-bahoaka anatratrarany zay mpitondra no tanjona nofinofisiny ary tsy misy mihitsy zany hoe firenena androsa ao anatina vahoaka bady zany ka mpampianatra anona ve mpampianatra tsy manam-bola ve mpampianatra mahantra ve no andeha hiatrika an'izany hoe fiatrehana ny amianara-pahasalamana zany inona ry zany ny vahaolana eritreretinareo satria zao mantsy ny zavatra misy raha ny tambazotra serasera ny jerentsika be deaibe moa ny olona makany de miresaka kely an'izay tsika de zao ny tenen'ny olona hoe ny zanakay tsy alefanay ho faty ihany fa ny hofantranonareo tsy voaloha sy ny jirama tsy voaloha ve no anerenareo zanakay alefanay ho vonoana ihany ahoana zany misy tolo-kevitra hoentinareo ve tsy hainy nahafahana hoe miroso amin'izay tena hoe vahaolana maharitra zay satria raha mbola mitoy ty zavatra ty de hitoy ny fahavoazanareo zany raha tena ray aman-dreny tsy manana fomba fisainana ohatra zany fa ny mpanatsato sy mimpanadroadro no betsaka ary efa fantatray koa hoe iza daholo re mimpanadroadro reny zay koa afaka manao investigation am'zany rehefa ilainy zay zay ne mpampianatra zay koa namola vola mpanao gazety dikan'izay zany aina koa ny stratégie hitondrana an'izany hoe iza daholo ny ambadika zavatra manao an'izany fa rehefa milaza ny marary anay zay tsy midika mihitsy ny hoe ny fandefasana ny mpianatra ho any an-tsekoly de efa aminona raha mpampianatra ho any no ratsy de efa be deaibe ny zanam-bahoaka maty fa maninona ny mbola miezaka foana ny aty amin'ny sekoly tsy miankina manaja ny fepetra na ara-pahasalamana io na ara-kalitao io marina mety misy araka ny teny namana tamin'ny vaovao atao amin'ny MBS androany ihany hoe loasa tsy lozan'izay mamarara fa navady kely izy hoe sonjuray mamarara koa tsy lozan'izay tsara midikan'izay de zao tsy misy mpampianatra mihitsy ka andeha hamono ny mpianany amin'ny resaka aretina ary ny resaka mahakasika an'izay de mazava be ny zavatra tianay atongavana hoe rehefa ohatra ka ho akatona daholo de ajao lay protocole sanitaire tamin'ny 26 mars zay de mazava be ao amin'ny article ny constitution ny tsika eto malagasy eto Madagasikara ny de mazava fa ny État no migarantira ny santé publique dikan'izay zany ny aty amin'ny tsy miankina de manampy amin'ny fanjakana amin'izay fanajana ny lalam-panorenana zay fa iza zany zao le tsy manaja izay miezaka mamety olo tanana ny fanabiazana ny zanam-bahoaka anaraka ny fepetra ara-pahasalamana ny fitondram-panjakana ve de zahay indray no enjehana vao omaly no maliny tamin'ny vaovao no nylaza fa ho an'izay sekoly minimy sokatra dia hosazina mafy Andriamanitra ohatry ny mampimeza ny resaka zany raha ohatra endro ny fitondram-panjakana de miantso ny secteur privé rehetrarehetra misy ministère misahana ny éducation nationale misy ministère misahana ny enseignement technique misy ny ministère misahana ny enseignement supérieur de atao dinika ambony databatra io hoe zay zany ny marary anareo inona raha ny vahaolana izay mahafantatra ny vahaolana mety aminay satria zay tsy mikarama rehefa mikatona ny sekoly fa tsy hoe izao le fanambarana zao ny zavatra mesure andraisin'ny fanjakana de point final fa tsisy toy an'le fehezanteny mikasikan'izay indrindra hoe efa hatramin'ny herintaona ianareo no nanao ny fitakiana eto zao nareo anaty le fanambarana mangataka fionana ihany ko ary mbola namafisinao teo tsy mbola nisy dingana nataon'ny fanjakana ve nahitanareo taratra fa nienon'ny fanjakana nareo manoloana an'izao fitakiana ataonareo zao tsy nianao no mampimea Clémence fa lay fanontaniana mianjady miapakany amin'zareo mampiome satria inona ny antony mahatonga amin'ny teny an'izay fiteny zay de tsotra ny antony ny fandraisana ny taratasy ane ohatry ny taratasy rehetra sy ny accusé de réception de raisiny ianao fa olona tsy tena tompona andraikitra no asena mandray anao le olona tsy tena tompona andraikitra indray nefany fampitahorana indray no omeny anao ka aminay zany fiatsaram-bela tsy zany raha tena iresaka hiady hevitra de ataovy ambony latabatra afaka manao
ko de tety ambolona tabatra tsara mihitsy miresaka mahakasika amin'ny fampianarana io satria zay mahalala tsara ho inona fanampianarana sy fanabeazana mety atao amin'ity firenena ty ary ny fanarana mbokiny amin'io système éducatif avy any ivelany io a entina angalana financement tsy arosyarona tsy diranaina iza mpitondra teo na iza fa io lohany ao de io ndresanay zay hoa rehefa miteny tsy midika mihitsy ny hoe fankahalana ny rakotona rahabe fa zahay rehefa miteny de miteny ny zavatra tsy mety ny mety a félicitenay ohatrany any ampianarana hainy hoe rehefa manao ny tsy mety ny mpianatra tsy maintsy teneninao zay zany tsy te ho tondro tsy te ho resy tondro maso sy tondro molotra ohatry ny tenin'ny Einstein manao hoe tsy ny ratsy na ny mpanao ratsy no amodika izao tontolo zao fa ireo zay mitazapotsiny ka zay tsy hitazapotsiny manoloana ny zavatra tsy mety hitan'ny masonay Clémence sy Lily fa zay no mahatonga anay miteny ary zay hiteny foana rehefa mahitany tsy mety zay ny asan'ny mpampianatra mpanabe miteny ny zavatra tsy mety ary mampianatra ny zavatra mety sy maro miteny ny zavatra tsy mety ho ianao ary i zavatra fahita foana teto amintsika hatramin'izay indrindra misetra fampianarana hitatsika ataona vitsivitsy lasa izay volana maromaro ary ho iaho hoe rehefa misy zavatra tsy mahafaly ny mpampianatra de mitokona ny mpampianatra nareo ve ao anatin'izao fitakiana taonareo zao raha sanatria ho iaho a manao be marenina ny fitondram-panjakana satria ho iaho teo averika hoe mangataka fionanareo andatabatra boribory mety ho tonga hatramin'izany ve ny mpampianatra ohatra ao anatin'izao sehatra zay misy atsika zao anatin'izao raha-pirenena zao mety ho tonga amin'izany ve nareo raha toa ka ndeha atao hoe tsy misy valiny mahafapo ny fangatahanareo ary ya enjakezany le fanontaniana fa ho valiko mahitsy le izy izahay taty amin'ny sehatrany tsy miankina hatramin'izay raha natsikaritra nareo mbola tsisa zany hoe tany amin'ny privé ny grevy mbola tsy nisy zany teto amin'ny tany sy ny firenena fa rehefa misy ny grevy de ny any amin'ny syndicat mpampianatra any amin'ny fanjakana ny mandeha migrevy zay mbola tsy niantso andrakotsirabe ndo igrevy fa mbola nametraka foana n'ilay atao hoe fahendrena amin'ny mampampianatra sy mpanabe ary zay mbola tsy nanao ultimato mampitondra fanjakana niza mifanesy teo na enina ny am'izao fotoana zao io ary fa aoka tsy adonoina fa ny fandeferana misy fetrany ny fahanginana misy fetrany 17 taona zay nampianarako a nomboka tany amin'ny petite section a hatraty amin'ny université dikan'izay zany a nangina foana atao anatin'izay fa am'izao fotoana zao kosa tsy angina intsony ary hiteny foana satria ny asa de fampianarana de ampianarinay zay olona tokony ho ampianarina rehefa tsy malala ny tokony ataony tsy angina ho ianao teo marobe ireo vahiny efa ny fandimy teto amin'ny fandarana tamin'ity alina ity atao anatin'ity sahilaso spécial ity ny ray feo reo ataontsika hoe reo olona rehetra manana ny marary ny anareo koa zany zao sehatra iray ianjadiny ny zavatra atao tsy tena hoe tsy rariny fa hoe manana ny olazainareo ihany ko manoloana n'ity raharaha momba ny resaka hoe fitakinany tsy fandaovana hitra sy ny sisa ity ho anareo amin'ny sehatra zay ho anareo manokana ve zany Jane mety heritreritra ve nareo satria inoko maromarina fa nareo zao ataontsika hoe mielipatrana manerana ny nosy ny rafitra misy anareo mety heritreritra ve hoe iray feo iara-dalana iara-entana amin'ireo olona izay manana marary ihany ko satria misy an'ity hetsika antsoantso fiantsoana ny tompona andraikitra fiantsoana n'ireo ambaratonga pahefana rehetrarehetra le nareo moa misehatra ho fampianarana mety heritreritra an'izay ihany ko ve nareo manoloana an'izay alohan'ny amaliko zay ngamba tsara ihany mampatsiahy kely Clémence nandefasanay n'ity taratasy ity tamin'ny fanambarana zay nataonay fa ty moa zany tsy ninenana lefatsony fa de mpanao gazety mianay teo nisan'ny fampatsiahivana n'io zavatra io nandefasanay filohan'ny république ny prime ministre lehibe ny gouvernement ministère ny enseignement supérieur ministère ny fonction publique ministère ny enseignement technique ny filohan'ny voamera misahana ny fanabeazana ny antenimera rotota ny gouverneur sy ny syndicat ny CSS ny SSM solidarité syndicale de Madagascar ny confédération ny syndicat ny Sympama izara miresaka eto tsy amin'ny masyndicaliste fa za miresaka eto dia amin'ny mampampianatra misolo tena mitondra teny ireo mpampianatra namako rehetra any amin'ny sehatra ny tsy miankina niza navaiza tsy akanavaka satria marary hitovizana nenay tsy mandray karana
asiana anaja ny fepetra ara-pahasalamana zay ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana najainay zany fa ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana amin'ny orinasa tsy misokatra tompo koa tsy misy olona hipetraka fotsiny ao an-trano zany enofo zany tsy maintsy mitady hanina hoanina izy amin'ny filana ara-batana manofo fotsiny ka miteny ianao hoe misy hetsika ave mety ataonay ho hitanareo ihany no ataonay hoe inona no ataonay fa ny antsoantsonay zany zao de tsy mijanony eto Antananarivo fa hitanareo amin'ny vaovao reny any Tomasina ary ny zavatra nampalahelo tosika famenina laza tamin'ny taondasa fa tafika famenina ny azo ny namanay tany a Tomasina zany zava-misy mampalahelo zany ka za zany mba te hisarika ihany koa ny mpitandro filaminana hoe ny asantsika mitovy ihany ary nareo mivoaka tao anaty fampianarana koa vao lasa mpitandro filaminana satria tany amin'ny école daholo nareo nianatra aleo re mba hifampitsinjo ihany sika faza de za tsy miteny hoe mpitandro filaminana rehetra misy ihany koa iteny hoe isan'ny mpampianatra koa raha mbola mitaky écolage fa bon niatsy ihany nidirako fa tsy misy zavatra vita ny fifampiresahana fa rehefa ohatra miziriziry aleko le teniko teo misy fetra fandeferana de misy fotoana fanginana ary misy fotoana tsy maintsy hitenenana ka tonga zany zao le fotoana hitenenana tsy efa hitanareo amin'ny vaovao io koa inona koa nataony zareo any Tomasina mahajanga fa zay zany de efa nandray ny initiative anay foana hatramin'izay hoe nangina fa tsy maintsy miteny amin'izay zao tsy maintsy mety ho tonga ihany lay zavatra tsy nieritreretinao atao rehefa tonga ny fotoana ka de manentana ny mpampianatra namana rehetra aty amin'ny sekoly tsy miankina zany fa isika de tsy angina intsony ho an'izay matahotra moa zany iteny de zay mahatonga le fahafatesana be dehibe satria maniny tsy mivoaka le ao anaty fa lasa marary miasa saina de lasa marary saina de tsy le covid na le variant ntsony no mahafaty fa le asa saina niteraka areti-tsaina de le anoanana noho ny tsy fisian'ny vola entina mividin'ny sakafo hoanina taloha ny fiteny hoe nohanina an'io de davina an'io nohanina rapitsy de davina rapitsy fa amin'izao fotoana zao Lilisy Clémence sy ho antsika mpijery zay matsapa fa marary ny fiainana amin'izao fotoana zao de nohanina an'io de davina amin'ny farany vola raha tinana tsara ianao zany androany de manino mitrosa aloha de amin'ny farany volana aloha ko le antenainao amin'ny farany volana ary zao efa mikatona kininina tsony afaka fito taona sa fito volana sa 5 taona ohatrany tiako iverenana kely traina le fantaniny Clémence farany teo ny amin'ny hoe be de be reo mitambatra iray feo maheno an'io resaka hetsika 13 aprily amin'ny 12 ora io ianareo mpampianatra eo amin'ny sehatrany tsy miakina ary ve zany anisany mankasitraka ary anohana an'izany zavatra zany ary anisany andray anjara satria atreto aloha zany de zay ny hita hoe sehatra ahafahan'ny olona maneho ilay maharary azy zay heverina fa tsy misy miaina marary iraisana ny zavatra mahazo atsika de ny dokotera de tsika ihany rehefa miray iny tsika de zay ny fahombiazana hitambaolana rehefa tsy miray iny tsika de toy ny fasika amin'ny saratsaraka dikan'izay zany matoa zay nanaiky ny fanasana tety de miray feo amin'ireo olona mitaraina marary mitovy aminay ihany koa na taxi io na bus io na tsy haiko zay anarany na sehat-piarina rehetra zany zao marary ka raha ohatra ny fitondram-panjakana everiko fa tsy maintsy misy maheno ihany zao tonga saina de tokony mahay misintona lesona inona ny amahana an'izao olana zao fa zay foana ny lesoko teto amin'ity firenena ity manao be marenina daholo ka hita aloha zany zao neo de miteny zay hoe atsaro aloha le fitakiana hetra rehefa ho akatona daholo ny sekoly ajanony ny resaka jirama de aloavy ny karamanay zany rehefa ohatra ka tsy rehefa ho akatonareo io zay ngamba ny azoko avaly sy fintina kely avy aty amiko Lilisy Clémence fa de makasitraka anareo nampiatrano anay tato amin'ny fandarana Sailas zao satria zay koa sa mato miteny satria zay efa sa foana hatramin'izay na mpianatra de sa koa zay aby rehetrarehetra zay ngamba ny azoko ya mankasitraka anao indrindra ny vahiny tato anatin'ity fandarana manokana Sailas zao ity
zay ngambany zany liliny androany maromaro ihany reo vahintsika teto a iverenana kely angambany hoe nisy teo ny mpivarotra sehatra maro samihafa nisy teo ny mpitatitra mizara roa izy ireo a mizotra nasionaly ny teo ny taxia ary farano zany a fa tsy ny kely indrindra de ny mpampianatra de ameko anao ngambany tena teny famaranana amaranantsika ny ty fandarana amty alay ya mafisiko ny fankasitrahana manokana ny televizion MBS zay nanaiky ampitiavana satria de tolo-kevitra sy finiavana ny angava taminay rahavavy izy ty hoe aiza misehatra afahana mampiteny reo olona zay mihevitra fa tsy misy mpiaino ary de afaka nanome izany MBS ankasitrahana manokana ny ekipa teknika rehetrarehetra ankasitrahako ihany koa ny mpanolotsaina namana Clémence Ararinirina zay niara-nisala nanolotra izao fandarana izao antenaiko fa misy horaisitsika rehetra zay nanaraka sy nijery ny fandarana ary de zay koa nisorako anao nanaiky nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany de mametraka ny mandram-piona ihany koa izay. Antsoantso marary isika sahiny teny ny zoma 20 ny volana abrily ampanenoany anjomary tsofony kiririko andao iantsoantso fa marary isika kapoy ny vilany azadiny ny zoma